LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivava. Isokatra manomboka rahampitso ny CTC soa mandrakizay entina nampiana ireo toerana itsaboana ireo marary ny Covid-19 araka nambara amin'ny ny fahasalamam-bahoaka io hariva io. Fepetra maro ihany koa no raisina soa mafisina mahakasika izay. Na nilaza aza ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa tsy hisy ny fampiakarana ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly mandritry ny fety. Misy amin'ireo zotra no mampiakatra ny sarandalana raha ny fanadihadiana natao teo amin'ny tobim-piantsonana Maki. Isan'izany ny zotra mampitohy an'Antananarivo amin'ny Antsohihy. Maresaka iraisam-pirenena any Afrika Atsimo nodimandry teo amin'ny 70 taona androan'ny archevêque anglicanina Desmond Tutu izay isan'ny mpitarika fanoherana ny fisian'ny apartheid tany an-toerana niaraka tamin'ny Nelson Mandela. Natiteny revatra. Fanaritra tompolasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nanilaza azy anteo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa tsisy ny fampiakarana sarandalana amin'ny zotra nasionaly mandritra ny fety. Nisy amin'ireo zotra no nampiakatra izany raha ny fanadina natao teny amin'ny tobim-piantsonana Maki Andotapenaka. Isan'izany moa ny zotra izay mampitohy Antananarivo Antsohihy. Michel Aranarjo. Amin'ny elanelana iray volana voanigadina ny volana Desambra dia niakatra tsikelikely ny sarandalana amin'ny zotra Antananarivo Antsohihy. Velo tarainy ireo mpandeha manoloana izany. Le Antsohihy miakatra be mihitsy izy tegna miakatra ilay frais. Efa elaela zao tsy nandeha teto fa tamin'ny za nandeha farany aloha tegna nahita hoe amin'izao izy tegna niakatra be ilay frais. 200 000 izy taloha fa izy amin'izao mety efa 250. Ie, tegna misy fiantraikany zay. Moko ndraindray karaha zegny ko zao mbola mpianatra. Le ray aman-dreny zegny ndraindray magnome hoe devis hoe ilay vola mahazaka anao frainao. Ohatra zao ndraindray nohony izy miakatra frais vola asiagna sakafo amin'izay ndraindray ohatrany tsy ho hisy tsy ampy. Andeha ho any Antsohihy zany hoe mbola miala eo Antsohihy zany zay dia mbola misy transportement kely ale fa misy zanakay miasa zany any. Zany anao farany taona amin'izao. Sarandalana aloha tena niakatra. Satria fandananay zao patonga eo Antsohihy zao efatsy alina fa zao lasa 5 sy 5 alina dia niakatra be zany izy dia zay zao telo mianaka ny andeha. Tena fiantsaikany aloha mitombo le dépense dia tokony hoe anaovana sakafo eny an-dalana lasa fanampin'le frais dia miakatra zany le izy lasa miakatra be zany satria hoangana kely ny 200 000 fa nanomboka tamin'ny nisy rafozan'le zanako zao no nateriko taty tamin'ny sabotsy zany no niakatra le izy tamin'ny sabotsy niakatra satria lasa guichet unique zany nandoavana an'le frais zany tamin'ny sabotsy. Isan'ny fanazavana nomeny ny mpamily iray nanaovana fanadihadiana no faratsy ny lalana izay mampiditra faty antoka azy ireo amin'ny fividianana piesy isan'andro. Lalana niakatra kely ny sarandalana tamin'ity. Zany be ny anankiray zao vidina piesana automobile zany zao tena midadangana isan-kerinandro. Raha mividim-pone anao zao ohatra hoe amin'ny herinandro ty ohatra hoe 1 million amin'ny herinandro efa 1 million 100 afaka tapabony efa 1 million 150 ohatra zany. Lalana konko tena meratsy andro manalina mihitsy ny lalana. Ao andro tafijo le manimba zavatra zany. Nefa konko ianao koa nefa tsy avelan'ny hoe entana koa efa asin'ireo fidividina dia tsisy entana entana. Dia io zany raha hoe tsy miakatra sarandalana dia ny olona ao anatiny eo zany gasoil ny azony. Simba indrindra fa hoe voavy ny orana. Androany zany raha mahita lavaka kely mbola ohatra zao raha pitsy ny hitanao efa lavaka be indray raha voavy ny orana. Ny simba isan'andro. Nantotanisa raha toka 4 alina ariary ny sarandalana Antananarivo Antsohihy teo amin'ny iray volana amin'izao. Tafiakatra 5 alina ariary izany. Ao azy ireo nampiakatra hatramin'ny 5 sy 5 alina ariary. Nenendoza-pena kely
dia nitrangana firehetana ny arivo teo amin'ny toeram-pilalaovana Akordigy firehetana andrin-jiro izay hitantsika amin'ny sary io izay tsy fantatra moa ny antony mazava izay nahatonga izay tsy nisy nentina hanome fanazavana ihany koa ireo tompona ndraikitra raha ny angom-baovao teny an-toerana. Naniosantsika ny vaovao kosa indray dia niena manodidina ny 5 raha toka 100 isan'andro izany teo aloha nisan'ny mpanjifa sary amin'izao vanim-potoana ny fety izao hoy ireo mpakasary etsy Analakely zary lasa vadinasa sisy izay fakana sary izay raha ny fanazavana Abraham Randriamana. Taorian'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy maro tamin'ireo ray aman-dreny androany no nitondra ny zanany tamin'ireo toerana samihafa teto an-drenivohitra voaravaka ireo haingo anatin'ny fetin'ny Noely sy ny farany taona isan'izany nanoloana ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely. Izay zany zao dia avy any Ambohibao eny amin'ny faty talata maty dia mba mitondra ny ankizy mitsangatsangana ety Analakely. Zay zany aloha dia tena tia makasary mihitsy indrindra fa amin'ilay fotoana mitondra ankizy mitsangatsangana ohatr'izao dia ohatrany hoe fahafinaretana ho anay mihitsy zany. Izy mijanona ao an-trano fa kofinom ao dia tezitezitra dia hoentina mba mahafalifaly kely aloha androany fa omaly ny janona trano. Mandehandeha fotsiny dia makamaka sary dia sakafokafo kely eny dia mody avy eo. Krismasy andro fety dia mba izay mahafinaritra an'ilay ankizy mba atao. Izay telo mianaka zao mba naka sary niaraka amin'ny dadabe Noely tany ity. Ilaina satria fahatsiarovana ho an'ny zareo ilay izy. Niena raha mitainana teo aloha tao anatin'ny taona maro ireo mpanjifa ny sary raha nambaran'ireo mpakasary etsy Analakely indrindra nandritra ny fisian'ny fety. Samy manana ny finday misy mifankatsary avokoa ny ankamaroan'ireo mpitsangatsangana tonga eny an-toerana ka miteraka faty antoka ho an'ireo mpakasary toa ny Randrianal Soa David nandritra ny 5 taona nanatanterahany ity asa ity izay nentin'ny nameloman'ny ankohonany. Hatramin'izay aloha dia nanasa sary foana no nivelomako namanoko vady aman-janaka fa amin'izao fotoana izao zany izy lasa ny mila mitady asa hafa ianao zany fa li zany amin'izao fa karazana ohatrany hoe vady asa zany siany izy. Aloha zay raha vao fety ohatr'izao zany hita hoe tsara ny tsena satria indray andro zay zany mahita ny ataoko hoe any amin'ny 100 mihoatra kely any. Zao nefa zany amin'izao fety zao izy tena ao anatin'ny fety zany zara anao fa mahita 30, 20 zany efa miena lasa patelo zany na pahefa mihitsy zany sary hoalay azonay amin'izao fotoana zao. Mahatonga mazava-dehibe an'ilay sary hoe vita plaquette zany mba iny zany tonga dia fahatsiarovana mipetraka fa alao anatin'ilay telefaonina zany misy fotoana ndray hoe lany virus na ohatra zany dia mba very zany fa ilay plaquette zany mba mipetraka zany dia mba arsiva zany iny dia mba mamantsara dia mba vadibadika ilay sary. 10 minitra ny famoahana ny sary iray ao ary nakana azy raha ny fanazavana na eo aza ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fankatsary tsy niova toy ny tamin'ny taon-dasa ny sarany sary alaina. Ankoatra izay misy ny fiarah-miasan'ireo mpakasary amin'ireo dadabe Noely ho fisintomana ireo mpanjifa. Indrindra ny sary amin'izao satria ny sary tsy miakatra indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izao nefa ny accessoire amin'ny sary zany miakatra be mipile zany zao efa vidinao 5,000 nefa mipiriana sary mbola 500,000 any. Tsika zany instantané foana ny sary satria tsika malagasy manko tsy mahandra ilay hoe rapitsina amin'ny herinandro. Ny antony tsika zany maika alafa dia lasa miazakazaka be tsika dia raha vao tsy vitany eo dia tsy mandray sary ilay olona. Ty aloha zany ny fety tsy dia naoraka moa ny mpakasary tsy betsaka na maka dadabe Noely na amin'ny appareil. Indray resaka sary zany dia alohaka sary dia asiana dadabe Noely rehefa krismasy. Tsy manana mpakasary naika fa 2 arivo fotsiny miaraka amin'ny dadabe Noely. Tsy ahivina ny taona 7 sy valonjato no nisian'ny fitaovana nahafana naka sary voalohany izay noforon'ny Louis Daguerre. Tsy nitsahany voatra kosa izany ankehitriny manoloana ny fisian'ireo teknôlôjia vaovao. Lafa mahoafa kosa indray dia inefatra isan'andro nitapaka ny rano eny amin'ny fokotany Tomadinika tranga izay miteraka olana ho an'ireo tokantrano tsirairay avy fa indrindra ho an'ireo mivelona amin'ny fatsakana rano. Michel Renard zao. Tsy mifidy andro fety na andro tsotra mijaly amin'ny rano ny ankamaroan'ny mponina eto Antananarivo. Ho an'ny eto amin'ny fokotany Tomadinika inefatra isan'andro nitapaka ny rano fanazavana. Tamin'ny famby Tomadinika zao eto dia tena mijaly mahitsy sady za maka rano zay mihitsy ny fivelomako. Io maka rano ty ny vola tambatambatra vitan-dasakafo dia tena mijaly mahitsy. Izao aloha izy zao talolo teo inefatra maty foana mandeha dia adiny indray vao verina dia hariva indray vao mandeha dia tena mijaly mahitsy. Ampijaly mihitsy tena ferinaina mihitsy hoe tena tsy hinan-kanina zany raha zao mitohy dia nefa vao lasa miverina indray ilay izy zao.
lasa tapaka. Vita indro miverina zany ohatra feno le bidô roapolo zao dia mbola miverina tsy afaka tsony satria arivany andro. Ankoatra ny fijalian'ny isan'ny tokantrano amin'ny tsy fisian'ny rano dia misedra olana goavana ihany koa ireo izay mivelona amin'ny fatsakana rano izay. Trano efatra zany dia misy ambolana trano ray izay fotsiny ny rano ambolana. Raisina ambolana fa ny anankitelo zany mba ataonay sakafo isan'andro. Ny ale anaterana rano misy alavitra dia tena misy menimenina mihitsy tsy mahazo rano le olona dia hoe ataoko ahoana ary fa satroka ahazo rano na dia hoe 50 bidô ary isan'andro fa tsy mahazo aho. Fa rehefa tena raha 5,000 zay tsisy dikany nefa vidana na sakafo. Nefa za tsy mahazo zany andra rehefa le tsy mandeha le popy tsy mahazo zany. Tena tsy deo amin'ny 3,000 nefa vidanina sakafo 5,000 ampy zay efa mianaka ao an-trano. Na eo aza nefa izay fahatapahan-drano lavareny izay isak'ireo tanàna eto an-drenivohitra tsy mitsaha miakatra ihany koa raha ny fanazavana trany ny vidin-drano eny amin'ny pompy. Tafiakatra 5,000 ariary izany, ao azy ireo nampiakatra hatramin'ny 5,000 sy 5,000 ariary. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny tirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy. Fête légendaire! Isaky mividy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara avetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Fotoana manatrany zany fety miaraka amin'ny fianakaviana zany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra kandao ariary fety mitohy ny fihenam-bidy ny décodeur à 1000 access iray volana be izao dia 10,000 ariary monja hatramin'ny 1 Desambra ihany efa abonné Canal Plus ve ianao mazoto Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatonangana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Isokatra manomboka rampitso ny CTC soa mandrakizay entina nampiana ny toerana Itsabona ireo marary ny Covid-19 araka nambara amin'ny fahasalamam-bahoaka io ariva io fepetra maro ihany koa no amafisina. Isan'izany fanapariana ny fitiliana ny fampitaovana ny elma 2M sy ny maro hafa. Isy ny fizarana CVO ary namafisin'ny ministra fa mandaitra ary ahafahana miady tsara amin'ny Covid-19 ny fisotroana na ny finanana izany. Hoenjehana ihany koa ny fanaova vaksiny izay miisa ray tapitrisa dozy eto manerana Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Taterina aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa fanotohany mahakasika an'iny fanambarana iny. Famaresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Afrika Atsimo nodimandry teo amin'ny 70 taona ny androan'ny archevêque anglicanina Desmond Tutu izay isan'ny mpitarika amin'ny ady amin'ny fanakavamana vodikotra tany amin'ny Afrika Atsimo izany izay niaraka tany amin'ny Nelson Mandela. Fanandena. La tête toujours couronnée de ses cheveux blancs qui lui conféraient l'autorité des anciens. Androany maraina nodimandry tao Afrika Atsimo teo amin'ny 70 taona ny archevêque anglikana Desmond Tutu raha nambaran'ny fianakaviany ny tenany izay isan'ireo mpandray anjara niaraka tamin'ny Nelson Mandela nitarika ny fanoherana ny apartheid
ary nitaky ny famoahana ireo gadra politika tany an-toerana. Nampiavaka ny RCVK Desmond Tutu ny fahaizany mampiasa ny teny ho fitaovam-piadiana sy hitarihana ireo mpiaradia taminy. Tamin'ny alalan'ireo kabary natao no fampitoviana ny zoany ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra raha ny fampitam-baovao. Ny taona 429 voaositra ho prix Nobel de la Paix ity RCVK ity vokatry ny politika napetrany amin'ny tsy isian'ny herisetra amin'ny fanoherana ny apartheid. 10 taona tao aorian'izay notendren'ny filoham-pireneny Afrika Atsimo tamin'izany. Nelson Mandela ny tena no mpitarika eo anivon'ny komisiona ny fahamarinana sy ny fampihavanana. Nandritra ny 2 taona no niainon'ireo fijoroana vavolombelon'ireo niaran'ny fanavakavahana sy ny anjadian'ny herisetra nandritra ny fisian'ny apartheid. Tsy nijanona tao Afrika Atsimo ihany, nielipatrana ny fitakinan'ny rariny sy ny fahamarinana nataon'ny Desmond Tutu tamin'ireo firenena hafa toa ny Birmanie, teo koa ny famangina ireo mpitsaponena natao Soudan. Nahazo ny prix Templeton ny tena ny taona 2014 manoloana ny asa vitany tamin'ny fizarana fitiavana sy ny famelan-keloka. Naneho ny fiaraha-mioro manoloana ny fahalasan'ny RCVK Anglikana Desmond Tutu ny filoham-pirenena Cyril Ramaphosa. Nambarany amin'izany ny fisaonam-pirenena manoloana ny fahalasan'ireo mpitarika namelan'ny fahafahana ho an'ireo vahoaka ao Afrika Atsimo ankehitriny. Celle de pouvoir mettre un terme aux injustices. Dia ny maresaka iraisam-pirenena maranana vaovao tamin'ity androany ity azadinona ihany koa faoriana ny fampahalalam-baovao no anarahanao ny fandahara manokana ajeritodika izay ahitanao ireo vaovao nisongadina tamin'ity taona 2024 dia safa tsara daholo tompoko. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.